Salama tompoko. Avy hatrany dia hotozantsika ny filazalazana mahakasika ny amin'ilay fanjakan'ny bibidia izay efa noresantsika farany teto ihany averina trano ny filazana fa isaky ny sabotsy folakandro tahaka an'izao dia fotoana izay anarantsika ny fampianarana manokana mahakasika ny amin'ny fiavian'i Jesosy sy ny andro farany eto amin'ny page Cornelio izay anasana antsika rehetra tsy ankanavaka. Izay noresantsika farany teto dia amin'ny mahafanjakana an'ity fanjakan'ny bibidia ity dia manana ny antsoina hoe siège social izy io na koa ny toerana manokana izay iasany dia nambara tamintsika tamin'izany fa any amin'ilay tanàna izay antsoina hoe Babilôna lehibe araka ny ambarany apokalipsy 12:7 no isiny siège social n'ity fanjakan'ny bibidia ity. Fanamariana kely nisy olona niteny teto tao ambanimbany taony amin'ny hoe Babilôna lehibe zany entana ilazana an'ilay fiangonana itsoro amin'ny andro farany raha vaketsika tsara nefa ny ambarany apokalipsia dia misy Babilôna lehibe karazany roa mazava mihitsy ao amin'ny 17 sy ny 18 hatrany amin'ny 17 dia misaraka mazava tsara mihitsy ny fomba arava anireto Babilôna lehibe izay ambarany bokin'ny apokalipsia ireto midika avy hatrany fa Babilôna lehibe samihafa roa karazany mihitsy izay ambarany tenin'Andriamanitra eto mbola horesantsika amin'ny fotoanandro manaraka ny mahakasika ny amin'izay hoe Babilôna lehibe mahakasika ny amin'ilay fiangonana tokana ijoro amin'ny andro faran'izay fa ny amin'ny tian'io ity aloha dia ilay toerana isiny siège social ny bibidia na ny fanjakan'ny bibidia dia any amin'izany tanàna antsoina hoe Babilôna lehibe zany no iorenany. Amma fanjakana mijoro ara-dalàna azy dia misy foana ny antsoina hoe chef suprême amin'ireny firenena maro isan-karazany ireny dia fantatritsika tsara misy ny filoham-pirenena, misy ny premier ministre, misy ny ministre tahaka izay koa ty fanjakan'ny bibidia izay ambarany tenin'Andriamanitra amin'ny apokalipsy 13:12 fa ilay antikristy na ilay antsoina hoe lehilahy anota izy io dia bibidia faharoa niakatra na koa hoe nivoaka avy amin'ny tany io no antsoina hoe chef suprême na koa hoe filoha faratapony hitarika an'ity fanjakan'ny bibidia ity manarakaraka azy eo ilay tandroka folo efa noresantsika teto ihany filoham-panjakana folo hivoaka amin'ilay firenena fito tahaka izay zany ny ambaratonga pahefana isy amin'ity fanjakan'ny bibidia ity fa izay hopitarika azy aloha dia ilay antikristy na ilay antsoina hoe lehilahy anota mbola horesantsika amin'ny manaraka ihany koa no mahakasika ny amin'izay satria dia manana amin'ny antsipriany ilazany an'izany antikristy zany ny baiboly. Manana ny anarany manokana ihany koa ity fanjakana ity tahaka an'izay ampira nisy rehetra teto hatramin'izay ny Babilôna zao noarina ho toy ny hoe liona ry zareo greka noarina ho toy ny hoe inona moa ny anambaran'ny baiboly azy ao leoparda ny mediana sy ny persiana dia hoarina ho toy ny bera dia tahaka izay ihany koa ity fanjakan'ny bibidia ity izay ijoro farany eto izy tsika dia anana ny anarany manokana hatreto aloha tsy mbola fantatra fa amin'ny fotoana ijorony no ahafantarana an'izany. Amin'ny apokalipsy 13:17 dia misy tenin'Andriamanitra milaza fa tsy azo hividy na hivarotra ozy izy izay tsy manana ny anarany bibidia na ny marikany. Marikany dia efa fantatritsika tsara ato amin'ny apokalipsia fa dia ny chiffre 666 fantatritsika tsara fa ny anarany hatreto aloha tsy mbola fantatra fa amin'ny fotoana izay ijorona no alalantsika azy tsara. Amin'ny fanjakana azy koa dia anana manokana ny tafiny zareo ireo na ny miaramila ny apokalipsy 7:7 dia milaza mazava fa ivoaka iady amin'ilay amitaingina soavaly sy ny miaramilany ilay bibidia sy ny miaramilany zany hoe manana ny tafiny ara-dalàna mihitsy ity fanjakan'ny bibidia ity. Manarak'izay ao amin'ny apokalipsy 13:7 dia misy tenin'Andriamanitra milaza fa ampandray marika eo amin'ny tanany ankavanany sy ny andrina ary tsy afaky ny vidina hivarotra izay tsy manana an'io marika io izay tsokevitra azosika raisina amin'izany dia tsotra ihany isy marika araka ny fanambarateo isy marika hamantarana ny olona na io apetraka amin'ny tanany na io apetraka amin'ny sandriny tsotra zany izay zavatra azosika raisina amin'ity tenin'Andriamanitra ity
isy ny antsoina hoe contrôle mondial amin'ny alalan'ny système numérique anankiray tsy fantatritsika hoe tahaka ny ahoana aloha no fiseho an'izany mety hitombona tokoa ve ny hoe asiana puce ny tanana sy ny andriny dia tsisy vola ho ampiasaina ntsony fa ny compte bancaire anao rehetrarehetra ny mombamomba anao rehetrarehetra dia efa mémoriser ao anatin'io puce io avokoa dia rehefa ampiasa voly ianao ohatra na andeha ho any amin'ny aéroport ianao naizanaiza misy anao dia scanena fotsiny tananao na ny andriny zany zavatra mety isy daholo fa izy zavatra fantatra aloha zavatra mibarany tenin'Andriamanitra aloha dia tsy isy afaka ny vidina ivatra raha tsy manana ny marika eo amin'ny andrina eo amin'ny tanany zany hoe isy misy ny contrôle mondial amin'ny alalana système numérique tokana. Hanana koa izy tia ny antoko-pivavahany manokana io ilay efa noresantsika teo ihany hoe antsoina ihany koa izy hoe Babilôna lehibe ho resantsika amin'ny fotoanandro manaraka apokalipsy 7:7-7:20 dia milaza mazava fa raha vehivavy ilay hitanao izy dia tanàna lehibe izay manjaka amin'ny mpanjakany tany averina foana moa hoe rehefa miresaka vehivavy ny atao amin'ny tenin'Andriamanitra dia na io entina ilazana ny zanak'Israely na io entina ilazana ny fiangonana ka rehefa tsisy idiran'ny zanak'Israely izy dia mazava ho azy zany fa fiangonana sandoka maninana hoe tanàna lehibe no anambarany azy ato izay manjaka ny mpanjakany tany rehefa misy ireny tanàna masina ireny ohatra hoe malaza be ny any Jerosalema ina moa mampalaza ny tanàna ny Jerosalema dia tsy inona akory fa ny fisian'ny tempoly ao aminy ny fisian'ny moské Al-Aqsa dia tahaka izany ihany koa ny any Arabia Saoudita tsisy malala an'izay hoe inona zany an-tanàna ny lamaika zany inona ny zava-misy any fa mifantatra fotsiny dia toerana masina ho andry zareo musulmane ny any dia lasa tonga tanàna lehibe no iantsona azy lasa tanàna malaza izy no ny fisiny ilay toerana masina na ilay fiangonana miorina amin'ilay tanàna tahaka izany ihany koa ny any Roma tsisy malala an'izany hoe aiza moa ny inona moa ny zavatra misy amin'ny Vatican zany fa fantatra fotsiny ano ny foiben'ny katolika dia tonga malaza ilay tanàna zany nambarany tenin'Andriamanitra azy ato hoe tanàna lehibe manjaka amin'ny mpanjakany tany raha vehivavy no ilazany azy ato mazava ho azy zany fa fiangonana tokana izay ho atsangany bibidia amin'ny fotoanandrony iaraha ny fiangonana rehetra ivory io koa mbola ho resantsika mazava satria efa manomboka izany rehetrarehetra zany amin'izao ny fampifandraisana ny fiangonana ray manontolo karazam-piangonana mitovy ihany Andriamanitra io tsisy mahasamihafa azy na ny musulmane mivavaka amin'Andriamanitra na ny orthodoxe mivavaka amin'Andriamanitra na ny kristiana mivavaka amin'Andriamanitra doktrina fotsiny samy afaka maninona moa tsika raha mitambatra ho anankiray efa zavatra efa manomboka io amin'izao ary dia zany mihitsy no ambarany tenin'Andriamanitra fa amin'ny andro farany aloha dia tsisy karazam-piangonana maro isan-karazany ijoro zany tsony eto fa fiangonana tokana izay antsoina hoe Babilôna lehibe na tanàna lehibe koa no nambarany tenin'Andriamanitra azy eto. Voafaritra mazava ny fotoam-piasany 12 volana na 3 taona sy tapany araka ny ambarany apokalipsy 7:7-7 tahaka ny fanjakana rehetra zany hoe rehefa voafidy dia misy ny hoe dia mitaona ny mandaha anankiray ny sasany 4 ny sasany 3 ny sasany 7 neny bibidia zany eto aloha dia 12 volana na 3 taona sy tapany apokalipsy 7:7-5 no manambara azy mazava dia nomena ny lela miteny zavatra mio papana ozy izy sy fitenenan-dratsy izy ary omena fahefana mba hiasa 12 volana. Resantsika tia faraparany tia inona moa no antopisian'ilay bibidia voalohany averina foana hoe misy bibidia karazany roa amin'ny apokalipsy 7:7 ny antopisian'ity bibidia anankiray voalohany ity dia tsy inona akory fa karazana fanjakana izy tia izay tsy manana zavatra hafa na tanjona hafa ankoatriny hoe andeha anohitra an'Andriamanitra mino fa tsy mila fanazavana be tsony ngambany zany fa dia azosika vetrany anohatra an'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra amin'ny fanapahan-kevitra amin'ny fomba fiasa ninona zany izay zavatra ho ataony eo dia tsy manana tanjona hafa mihitsy izy ankoatriny hoe fanoherana an'Andriamanitra ary izay mihitsy no antom-pisiny na ny antony nitsanganan'ilay fanjakan'ny bibidia. Mino ako fa mazavazava amintsika angamba ny filazalazana makasika amin'ny toe fanjakan'ny bibidia ity dia metraka ny veloma mandrapona mandrapitafa ho amintsika ho toy atsika amin'ny sabotsy herindray ny filazana makasika ny amin'ny toe tahaka ny ahoana ny fiomanany zao tontolo zao iditra amin'ny ity hoe
fanjakan'ny bibidia ity efa misy ve izay zavatra azosika resana na azosika fantarina hoe efa manomboka hita soritsoritra eny fa manomboka mandeha moramora makany amin'izany fanjakan'ny bibidia na ho tonga amin'izany fanjakan'ny bibidia zany ny zava-misy amin'izao fotoana iainantsika iza ho resantsika izay misapotsieriny azaiko sady ianao manaraka ny fandaharantsika mahakasika ny amin'izany rehetrarehetra izany ametraka ny veloma mandrapina mandrapitafa ho amin'ny vidéo manaraka indraisan'ny ero tanin'Andriamanitra veloma tompoko.